Rehefa henemana no sisa tsy hahatongavany Paska, Jesosy dia tonga tao Betania izay nitoeran'i Lazarosy ilay natsangany tamin'ny maty. Nanao fanasana ho an'i Jesosy tao izy ireo, i Marta no nanompo. Fa i Lazarosy no iray tamin'izay niara-nipetraka nihinana taminy. Ary rehefa naka-menaka manitra nisy narda sady tsara no sarobidy, lanjana iray livatra i Maria, dia nanositra ny tongotra Jesosy sy namaoka ny tongony tamin'ny volondohany. Voafenony hanitry ny menaka ny trano. Ary hoy Jodasy Iskariota, iray tamin'ny mpianany dia ilay efa hamadika azy. Nahoana io menaka io no tsy namidy denaria 300 ka nomenany mahantra? Ary izy no nilaza izany, tsy noho ny fiahin'ny mahantra, fa noho izy mpangalatra sady izy koa no mpitondra ny kitapom-bola ka naka izay tao anatiny. Dia hoy Jesosy, avelao izy mba ho tahiriziny ho amin'ny andro any amboarany ahy aleviny. Fa ny mahantra dia ety aminareo mandrakariva, fa izaho tsy mba ho ety aminareo mandrakariva. Betsaka tamin'ny vahoaka jiosy no nahafantatra fa teo Jesosy, ary tonga teo ireo, nefa tsy noho Jesosy ihany fa mba hahita ny Lazarosy koa ilay natsangany tamin'ny maty. Fa nikendry hahafaty an'i Lazarosy koa ireo lehibe ny mpisorona, satria noho ny aminy no nialany maro tamin'ny jiosy ka ninony an'i Jesosy. Ny ampitsoniny ny vahoaka betsaka izay tonga ho amin'ny andro firavoravona. Rehefa naharefa hankany Jerosalema Jesosy dia naka sapany fika mivoaka hitsena azy, sady niantso hoe, Hosana, isaorany aneny mpanjakan'i Israely, ilay avy amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy nahita zana-boriky iray dia nitaingina azy, araka ny voasoratra hoe, aza matahotra ry ziona zanaka vavy, indro avy ny mpanjakanao mitaingina zana-boriky. Izany zavatra izany dia tsy fantatry ny mpianany tamin'ny voalohany, fa rehefa niditra tamin'ny voninahiny Jesosy, izay vao natsiaro izy ireo fa voasoratra ilaza azy io zavatra io, sady efa nataony tamin'izany. Ary nanambara azy ny vahoaka izay teo aminy, fony izy niantso an'i Lazarosy hivoaka avy tao amin'ny fasana, ka nanangana azy tamin'ny maty. Izany koa no nitsenan'ny vahoaka azy, satria fa reny fa nanao ilay famantaran'iny izy. Ary tamin'izany ny fariseo dia nifampilaza hoe, hitanareo fa tsy mahefa na inona na inona akory ianareo, indro lasa manaraka azy avokoa izao tontolo izao. Nisy Grika ny sasany tamin'ireo niakatra hivavaka tamin'ny andro firavoravona, ary izy ireo dia nankany amin'ny Filipo avy any Betsaida any Galilea, dia nangataka taminy hoe, Tompoko, mba tahitan'i Jesosy izahay. Dia lasa nilaza tamin'ny Andre Filipo, avy eo kosa dia lasa nilaza tamin'i Jesosy i Andre sy Filipo. Ary hoy Jesosy, tonga ny fotoan'andro ankalazana ny zanak'olona. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambary ka maty dia mitoetra foana izy.
fa raha maty kosa izy dia ahavokatra be. Izay tiany ainy no mahavery izany, fa izay mankahala ny ainy amin'izao fiainana izao no hitahiry izany ho amin'ny fiainana mandrakizay. Raha misy olona manompo ahy dia aoka izy anaraka, ary izay hitoerako dia ao koa no hitoeran'ny mpanompoko. Raha misy olona manompo ahy dia ankalaza azy ny ray. Ankehitriny mangorohoro ny fanahiko. Ary inona no lazaiko? Ray ao, vonjeo aho afaka amin'ity ora ity. Nefa izao no haviako amin'ity ora ity. Ray ao, mankalaza ny anaranao. Dia nisy feo avy tany an-danitra hoe, efa nankalaza azy aho ary mbola ankalaza azy indray. Ary ny vahoaka izay nijoro teo ka nahare dia niteny hoe, kodrokorana izany. hoy ny sasany, anjely no niteny taminy. fa hoy Jesosy hoe, Tsy noho ny amiko no nahatongavan'izany feo izany fa noho ny aminareo. Tonga ankehitriny ny fitsarana izao tontolo izao, ankehitriny ny andrinan'izao tontolo izao dia horohana ny velany. Ary izaho rehefa asandratra hiala amin'ny tany dia taona ny olona rehetra hanatona. izany no nolazainy mba hanambarana ny fomba ny fahafatesina izay efa hiaretany. Dia hoy ny vahoaka taminy hoe, Efa renay tamin'ny lalàna fa Kristy dia haritra mandrakizay. Koa ahoana no ilazanao hoe tsy maintsy asandratra ny zanak'olona? Iza moa zany zanak'olona izany? dia hoy Jesosy taminy, Mbola kely ihany no hitoerany mazava aminareo. Mandehana raha mbola manana ny mazava ianareo, mba tsy hahatratra anareo ny maizina, fa izay mandeha amin'ny maizina dia tsy mahalala izay alehany. Raha mbola manana ny mazava ianareo dia minoa ny mazava mba ho tonga zanaky ny mazava. rehefa avy nilaza izany Jesosy dia nialy izy ka niery azy ireo. Na dia fa nanao ireo famantarana betsaka ireo teo anatrehany aza izy, dia tsy mba nino azy izy ireo, mba hahatanteraka ny teny nataony Isaia mpaminany hoe, Tompoko, iza no nino ny teny nampitondraina anay, ary iza no nampisehoana ny sandry ny Tompo. izany no tsy nahaizany nino, satria hoy koa Isaia, Efa nanajamba ny masony sy nanamafy ny fony izy, mba tsy hahita ny masony na hahalala ny fony, dia tsy bebaka izy ka tsy hahasitrana azy aho. izany teny izany no nolazainy Isaia, satria nahita ny voninainy izy ka nilaza azy. Kanefa na dia maro aza ny mpitondra no nino azy, dia tsy nanaiky izy ireo no ny fariseo, fa nyrao horoahy na tsy hoisany ao amin'ny sinagoga. Fa aleon'izy ireo voninahitra avy amin'ny olona, toy izay voninahitra avy amin'Andriamanitra. Ary Jesosy niantso hoe, Izay mino ahy dia tsy izaho no inono, fa izay naniraka. Ary izay mahita ahy dia mahita izay naniraka. Izaho tonga amin'izao tontolo izao ho fahazavana mba tsy hitoetra ao amin'ny maizina izay rehetra mino ahy. Raha misy mandreny teniko ka tsy mitandrina izany, izaho tsy mitsara azy, fa tsy tonga hitsara izao tontolo izao aho fa hamonjy izao tontolo izao. Izay mandaa ka tsy mandray ny teniko dia manana izay mitsara azy. Ny teny izay nolazaiko, izany ihany no hitsara azy amin'ny andro farany, satria izaho tsy niteny amin'ny fahefan'ny tenako, fa ny ray izay naniraka. Izy no nandidy ahy ny amin'izay holazaiko sy izay ambarako. Ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny, koa izay lazaiko dia lazaiko araka izay nolazain'ny ray tamiko.